Mazava ho azy tsy maintsy nisy zany ny fikorontanana teo amin'ny fandaharam-potoanan'ny zotra iraisam-pirenena na ny teto an-toerana ihany koa noho izay olana misy eo amin'ny mpiasa eo anivon'ny kompania pitaterana ery Madagasikara. Nisahotaka ireo mpanjifa ny Airmad nikasa hamonjy sidina iraisam-pirenena sy eto an-toerana tamin'ity androany ity tetỳ amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Nofanana avokoa ireo sidina iraisam-pirenena ny ery Madagasikara ary nahemitra avokoa ireo sidina ho an'ireo eto an-toerana. Isan'ireo mpandeha asa hamonjy sidina tamin'ny 12 atoandro teo ho an'ny Mahajanga Ihery. Ho anahy manokana zao aloha tokony hamitahiraka any amin'ny faritany. Tokony hatongavako eto tokony amin'ny 12. Dia nihemitra ilay izy zao amin'ny 9 latsaka folo tsy fantatra mbola tsy fantatra na isy na tsy isy. Dia mbola eto am-piandrasana aloha zao. Tena misy fiantraikany mihitsy amin'ny asa tokony ho atao satria raha nikajikajy amin'ny fotoana tokony ho laniana any dia hoe androany hariva efa miasa. Nefa ny araka ny raha mahita zao dia tsy maintsy miandry zany dia mbola tsy fantatra hoe androany sara pito sa roa. Miankina amin'ny hetsiky ny mpiasa ato amin'ny orinasa ery Madagasikara. Nampingongonan'ireo mpanjifa ny ery Madagasikara ny tsy fisian'ny fampilazana mialoha mikasika ny fanafoanana sy fanemorana ny sidina. Ho azy ireo midika ho tsy fanajana sy fanaovana tsinotsinony izany raha ny fanazavana.